dia raina Jesosy ankalazana ny anarany miambonahitra sy fahavendrentra. Amen. Izany no tendry indray mitondra ny ten'Andriamanitra ny fiandroany ity ary ampanetretena tanteraka no hitondrako ny ten'Andriamanitra amintsika ny fiandroany ity. Dia alohan'izany dia hivavaka aho alohan'ny hitondrako ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Manantona eto anatrihan'ny fizafiandriananao amin'ny fahasahiana sy amin'ny fahatokiana amin'ny finoananao izahay Jesosy Kristy. Hoy ianao hoe izay rehetra nomeny ny ray ihany mahay manantona ary izay rehetra manantona aly ety mba ho laviko mihitsy. Indreto izay tompo malala tonga indray avy anantona eto anatrihanao. Ampandro ny sofinay indray anoritana ny sofinay amin'ny teninao amin'ity androandroany ity. Jesosy malala mitenena araka ny fombanao fa miaina izay mpanomponao. Tompo, ho Paoly apôstôly hoe mpanompo tsy mahasoa izy. Dia iza moa izaho? Tsy apôstôly akory, tsy mpitory-teny, tsy pasteur, tsy mianatra teolojia momba ny tory-teny, fa notendrenao mpanomponao. Satria hoy ny teninao Jesosy, tsy anareo no nifidy hafa, izany nifidy anareo ary nanendry anareo mba handeha, mba hareta ny vokatr'inareo ary omena iray anareo any anatitra izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako. Tompo, tsinitsinina fa manaiky Tompo hitondra ny teninao, manaiky ataonao fitaovana ity aho iraho atompo malalo. Hitondra ny teninao hitondray androany, mangofotra manoloana ny teninao. Satria ny teninao anatin'ny Hebreo any Jesosy, ny teninao dia velona sy mahery ny teninao ka maranitra no ny sabatra roa lela, manindrina hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy. Mitsoka sy ny tony ka mahay mamantatra ny fieritreretanay sy ny fonay rehetra. Mahery ny teninao ka manoloana ny teninao Jesosy dia misy fanasitranana. Fasitranana ny fo, fasitranana ny ara-panahy, fasitranana ny fiainana andavanandro. Tompo malalao, manoloana ny teninao Tompo, ianao ilay fahazavana izao tontolo izao, ianao anaisitra ny maizina rehetra ao anatin'ny fonay, anatin'ny fiainanay. Manoloana izao teninao izao Jesosy io. Aoka ianao fanahy masina hiasa aty anatiko indray, ampiteny eto androany Jesosy aho. Misesy manoratra milaza izay amarinina amin'ny lalàna no velona, fa izaho kosa amarinina ny finoananao Jesosy Kristy aroa ianao. Eo akaikinao ny teny, eo ambavanao, ao am-ponao, ka ny teny amin'ny finoana izay ho toriko eto dia avy aminao. Fa avy amin'ny fono inoana azona fahamarinana ary amin'ny vavano anekena azona famonjena. Eto ianao, efa apetrako ato anatiko ny vavako, atao mbavako ny teninao, mitenena araka ny fonao. Ary ianao akasika ny fono reto rahavaviko reto Tompo, ka metraka ny teny izay anjara avy aminao ao anatin'ny fono izy ireo amin'ity an'ity. Ray sy ny toeranao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ny ten'Andriamanitra eto androany ny lohateny dia ny fakapanahy mety ahazo ny zanak'Andriamanitra ary ny finoana hoety mandresy izany zavatra rehetra izany, hanamasina ny finoana koa. Izay ny lohahevitra. Izy ity raha teny jerentsika dia teny efa noentiny nay tao anatin'ny grupy ny fiadanana ihany. Izy ity omaly teny nampitondrain'ny Tompo ihany koa tao anatin'izany. Fa rehefa nangataka ny tenin'Andriamanitra koa dia nanontany tamin'i Jesosy hoe inona ny teny avy aminao dia mbola nitaritiny tao anatiny ihany namaky ny tenin'Andriamanitra dia nitaritiny naveriny tao anatiny ihany dia ny teny eto androany ny tenin'Andriamanitra dia eo amin'ny Lioka. Fa androany izy hitarika antsika ny fanahy masina hivelabelatra kokoa ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Lioka, filazantsara ny Lioka toko faha-efatra, filazantsara ny Lioka toko faha-efatra, filazantsara ny Lioka
toko faefatra. Raha misy baiboly ianao dia asaiko mihitsy mba hanokatra ny baibolinao dia hijery anaraka an'izany ten'Andriamanitra izany amin'ity androandroany ity. Filazantsarandrika toko faefatra, andiny voalohany izay vaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nety ny fanatana ny efitra 40 andro izy ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany dia nona izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneo ny hivady io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mety ihany no hiveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mipimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako ny omena azy. Koa raha iankohaka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra no iankofanao ary izy irery ihany no hotombonao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo atampony tempolo ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivariana any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tavitoana amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voalaza hoe aza maka fanahy ny Jehovah Andriamanitra ary rehefa nahatapitra izany fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Ary eo amin'ny 17 farany, ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fananaka ny Galilea dia ny hery tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Halleluja, amen. Izay no tenin'Andriamanitra hoentina amintsika indray eto androany mahakasika amin'ny ny fakapanahy mety azo ny zanak'Andriamanitra ary ny finoana hoentina mandresy izany zavatra izany namasina ny finoako. Ao amin'ny teny voalohany io izao dia hoe noentina ny fanahy Korinthai fa ilay fanahy io ny fanahy masina, feno fanahy masina Jesosy aloha, feno fanahy masina izy tao anatin'ilay satria zanak'Andriamanitra ary ny fanahin'Andriamanitra no tao anatiny Jesosy Kristy, feno fanahy masina io. Fa noentina fanahana ka ny anefitra 40 andro, io hoe fifadikanina, ilay fifadikanina 40 andro tao anatin'izay. Dia ary tsy nihinan-kanina izy, akana nalainy devoly fanahy ary tsy nihinan-kanina, nalainy devoly fanahy tany anefitra. Ohatrany ahoana moa ilay tany efitra? Ilay tany efitra tany karakaina tezera, tsy misy ninona ao anatin'izany tany efitra izany. Tsy misy rano any, tsy misy sakafo any pitoloha any, tsy misy rano fisotro any, tsy misy réseau any, tsy misy telefôna any, tsy misy resaka olona ahafahanao ilana vonjy any raha toka ka misy zavatra mahazo anao raha hianao rery no any amin'ny tany any anefitra izany. Dia rehefa jerentsika koa i John mpanao batisa izay nialoha lalana ny Jesosy Kristy izay nasiana ny fanahin'ny Elita ao anatiny ilay taminany. Dia notezaina tany anefitra ihany koa John, notezaina tany anefitra ihany koa John tao anatin'izay fa rehefa avy ny volavolaina sy no tezaina tany izy dia tonga taminy tenin'Andriamanitra, tonga tamin'ny John ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa tonga tamin'ny tenin'Andriamanitra dia voaka tany anefitra John ary nandeha nitory ny batisa ny fibebahana tao anatin'izany. Feno ny hery fanan'Andriamanitra. Ilay anefitra izany toerana fitokanana, famolavolan'Andriamanitra, toerana relation faneraseranao amin'Andriamanitra, toerana ifandraisanao amin'Andriamanitra, toerana hainoanao an'Andriamanitra, toerana hanafenoan'Andriamanitra hery anao, hamolavolananao ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Fifandraisana amin'Andriamanitra, tontolo raha jerena banky tokana dia hoe tontolo ara-panahy ifandraisanao amin'Andriamanitra ilay izy. Ary tsy nampiana zavatra izao tontolo izao mihitsy fa entre ianao sy Andriamanitra.
Andriamanitra ilay mpanjaka ny mpanjaka manana ny fahefana rehetra, afaka manana fahefana eo amin'ny fiainanao. Izy ilay ananana fifandraisana ao anatin'izany tontolo hevitra izany. Fa raha tany Jesosy dia tany koa ny vavalo. Izany hoe ny vavalo izany tsy kely lalana, tsy kely lalana ny vavalo. Fa na zanak'Andriamanitra iray na roa mivory dia eo vavalo. Any anatin'ny Job any izao reo vory ny zanak'Andriamanitra dia teo koa Satana. Mierihery teo izy. Fa teto izao Jesosy Kristy rery ilay zanak'Andriamanitra tany anefitra fa tany koa Satana, tany koa ny devoly naka fanahy azy. Marihana tsara aloha fa ny devoly no maka fanahy fa tsy Andriamanitra no maka fanahy atsika raha mandalo fizahan-toetra atsika na mandalo fankapanahy atsika eo amin'ny fiainantsika dia ireny zavatra ireny tsy hoe Andriamanitra no maka fanahy atsika fa ny devoly foana no maka fanahy. Raha hijery todika ny anatin'ny tantaran'ny Joba itsika dia teo ny Satana. Dia Andriamanitra ny teny anazy moa va efa mba nijery an'i Joba mpanomboka ianao dia mbola. Dia avy eo izy ny teny zavatra be tabe hoe raha hanao zavatra ohatran'izao amin'ny Joba dia ireo fa hiala aminao ny fony. Hoy Satana mantsy an'Andriamanitra dia hoe mandehana aloha izy Andriamanitra fa ny ainy ihany no aza kitihana. Izany hoe Andriamanitra afaka manome. Izany hoe Satana manana fahefana fa limiten'Andriamanitra ilay izy, izany hoe misy limitiny izany, misy limitiny ilay izy. Fa afaka manana fahefana Satana mambotsika sy manao ny fandravana rehetra. Izany hoe mampitodika ny saintsika ihany koa izany zavatra izany hoe na avy amin'ny Satana ary ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra ihany koa mambela izany zavatra izany hitranga eo amin'ny fiainanao. Avenan'Andriamanitra hitranga ilay izy fa Andriamanitra milimite. Izy tsy hanimbe tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho ny sasany ao izy. Tsy hanimedy zavatra tsy zakatsika izy fa zakatsika matoa omena. Izany hoe raha misy izany toetra na fankapanahy manoloana antsika izany apetraka eo amin'ny devantsika dia afaka ny andresany itsika izany matoa izy apetraka Andriamanitra, matoa izy aseho tonga eo amin'loantsika na avy amin'ny devoly na avy amin'ny Andriamanitra mamela an'izany hitranga eo amin'ny fiainantsika. Matoa izany miseho ny fiainantsika dia afaka ny anohatra an'io izany tsika satria Andriamanitra tena tsy hamelanareo alaim-panahy noho ny amin'ny sasany ahako. Tsy hamelanareo izay zavatra tsy zakanareo. Dia misy izany matoa napetraka Andriamanitra eo dia donc misy solution izany afaka andresena an'io. Aiza Andriamanitra mamela ny zavatra rehetra miseho. Donc Andriamanitra ihany koa izany manana hery, manana vahaolana ho an'ny zanak'Andriamanitra ahafahantsika manohatra izany zavatra izany eo amin'ny devantsika ilay fankapanahy izany. Ndao hoe itsika ny teny manoloana izany hoe ny devoly no maka fanahy atsika. Raha misy izany zavatra teny eo amin'ny devantsika dia miteny foana devoly dia ny devoly tia miala ny devoly ny zavatra izany fa mila mandinika tsara amin'ny Jesosy hoe maninona koa ilay izy nataon'Andriamanitra miseho tamiko. Sao dia Andriamanitra mihitsy mamela an'ity zavatra ity iseho. Sao dia Andriamanitra mihitsy mamela an'ity zavatra ity hisy tamiko. Matoa izany tia ataon'Andriamanitra misy miseho tamiko. Izao malala ny hevitra heverako anareo izy mba tsy holoza fa mba tonga mba hananareo fiadanana, mba hananareo fanantenana ny farany. Izy manana ny hevitra heverana anao. Matoa aseho ny zavatra rehetra. Misy zavatra tian'Andriamanitra mbola volananao anatin'izany. Misy zavatra tian'Andriamanitra hiseho ao anatinao. Misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatin'izany k'Andriamanitra. Misy zavatra tian'Andriamanitra hiseho izay zavatra apetraka ao anatin'izay fa hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ino izay zavatra izay. Misy zavatra tian'Andriamanitra hiseho ao anatin'izay. Misy zavatra tian'Andriamanitra hiorenanao so ampiasainao ao anatin'izay zavatra izay. Matoa izy mamela an'izay zavatra rehetra hiseho eo amin'ny fiainana izany. Ndao ary hijeritsika ny fankareo zavatra nataony devoly an'i Jesosy. Rehefa nanao an'izay fifadikana izay Jesosy dia noana izy tao anatin'izay. Ka rehefa tapitra izany dia noana. Ary ny devoly tamin'ny raha zanak'Andriamanitra ianao teneny io vato io mba ho tonga mofo. Izay aloha ny fankapanahy voalohany indrindra.
misy fakapanahy telo na inona naseho an'i devoly ho an'i Jesosy tao anatin'ity izy nalefa tany amin'ny efitra ty 40 alina ity. Voalohany ny amin'ny resaka hanina, ny amin'ny resaka anohanana, izay ny voalohany indrindra satria noana Jesosy, noana ny vatany tao anatin'ilay izy. Dia niteny devoly amin'izay hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno ivaky io mba ho tonga mofo ao anatiny ny zavatra rehetrarehetra izany. Izay ny fakapanahy voalohany indrindra anohanana Jesosy. Fa hoy Jesosy tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona. Hoy teny Jesosy tao anatin'izany. Hitantsika izany teny izany anatin'ny Deutéronomie 8 andininy 7 misy an'izay teny izay hoe dia nampihetry tenanao izy ka namelanao ho noana, dia nanome anao ny mana ho haninao izay tsy fantatrao na ny razanao, ampahafantariny anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra loky ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona. Amen. Izy nampihetry ny tenanao ary nanome anao ny mana ho hanina izay tsy fantatry ny razanao, fa nampahafantarina anao fa tsy mofo ihany iveloman'ny olona fa ny teny rehetra ny loka ny vavan'Andriamanitra. Izy napidina mana ho an'ny zanak'Israely. Andriamanitra napidina an'ireo. Inona le mana ary aty amin'ny vanim-potoana misy antsika amin'izay anambaran'ny Jaona anazy ao anatin'izay hoe mana izay. Jaona 9 ijery ny ten'Andriamanitra Jaona 9 Jaona 9 andiny 2:30 sy jerentsika izay mana izay. Iny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny lazaiko aminareo marina dia marina tokoa tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy izy tamin'ny Tompo omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy izao no mofonaina izay manantona tsimba ho noana ary izay mino atsimba hangetaeta. Hitanao eo dia tafiditra ilay finoana. Ary izay mino ao izy dia tsimba hangetaeta. Ny fantatrao iny izay zavatra apetraka Jesosy ao anatinao izay fa mila avoaka anao izay. Izay mino tsy mba ngetaeta ary eny andiny 9:7 izy miteny hoe izao no mofonaina. Jesosy le ambarana. Jesosy tena le tia mitenenina hoe izy le mofonaina. Fa maninona moa mitodika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao hoe inona zavatra mety alain'ny devoly fanahintsika eo anatin'izay anohanana izay. Anohanana tsy fisiana sy ny fahatrana izany natao hoe anohanana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tsy mananasa, tsy manam-bola, tsy mihinan-kanina, izany no anohanana misy antsika izao. Ohatra ny ahoana ny olona anankiray rehefa tonga ao anatin'izay tsy fisiana izay, maninona? Rehefa reraka alainy ny devoly fanahy anehoany zavatra teny be da be. Izao ny nareo ny vavaka, jereo ny fiainanareo. Izay aza mbola mihinan-kanina no anareo. Jereo nareo maty mosary, jereo nareo ty ohatry ny olona mampalahelo kely. Dia alaim-panahy ilay zanak'Andriamanitra maheno an'iny teny iny dia manao zavatra tsy araka ny sitrapony Tompo. Maninona? Miala amin'Andriamanitra za marina ity to ohatry ny vavaka ihany nefa nahoany za ty ohatry ny zao ihany ny fiainako. Dia maninona? Alaim-panahy manao zavatra tsy araka ny sitra. Miala an'izay efa norenanao ato amin'i Jesosy Kristy. Manao foana, mandeha mitady zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ohatry ny hoe ahoana moa izany? Miditra any amin'ireny karazana resaka business maloto ireny mba azahoanao asa, mba ahafahan'ny ankonanao mihinana, ahafahanao miala amin'ny fahatrana. Mandeha mitady asa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na dia efa fantatrao hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay asa nefa misy vola be, misy karama, idiranao ilay izy. Izay ilay alaim-panahy zanak'Andriamanitra. Lasa ihany koa anatin'izany mametsiny an'Andriamanitra hoe zao hoe ny fiainako maneno nahoana izay tohatry ny matika nohanana ihany tsy ny fianakaviako sy ny zavatra ohatran'izany. Rehefa
ahoana tena Andriamanitra izay hoe raha velaka no vezivezy ny fanahy anatin'izany zavatra rehetra izany dia iny koa ny fahavalo maninona tonga manantona ny zanak'Andriamanitra fa hoy ny teny ao anatin'ny Luka Luka 4:10. Rehefa noana ianao dia manahy zavatra be da be eo amin'ny fiainanao, tena manahy zavatra be da be, anananao fanahivina daholo ny zavatra rehetra rehetra. Anika tena fosiny sainao amam-pananao dia fatoka be amin'ny zavatra tsy anananao, zavatra tsy misy eo aminao, zavatra manky eo aminao, zavatra rehetra rehetra. Manao angovo sy hery be ary tena tota tanteraka ohatrany hoe